Ilay izy aloha zany tsy maintsy miomana foana aloha raha zavatra ngeza-be no atao. Tsy maintsy miomana foana ianao fa izay nefa roapolo taona no miomana zany zao raha ny tena marina. Satria tsy hoe zavatra vaovao zavatra resahanay ity fa tsy aiko mampatonga ny olo taitra sy hikorompaka. Nefa zavatra efa fantatra hatramin'izay izy. Efa tany l'an 2000 ange ilay noana an'izany hoe zaho aperak'i Jehova hitondra fanjakana. Dia dikan'izay hoe manontany ahoana ny fiomanana, efa hatrany zany miomana fa mety mafimafy kokoa ny fiomanana amin'ity zany raha oharina amin'izay tao anatin'ny roapolo taona izay satria pasaka era Madagasikara zay nefa tsy akory ny amin'ity ahy zany zao vao mitady olona atao base ary amin'ny Kandreo na ary Befotaka na ary Nosy be Anala na efa roapolo taona.